Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka miona amin'izao fandaharana manokana izao. Ary faly manona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra. Mankasitraka ny fatokianao zany ary miarabanao amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy izay tompontsika. Manana lohevitra vaovao izay hodinina indray zany isika amin'ity hariva ity. Ny lohatenin'ny hafatra izay horenesika izay fampiarahantsika eto iarantsika eto dia nampitondray ny lohateny hoe tsy anaova no Kristy. Fantaniana napetraky ny olon-dratsy anankiray izay niantona teo amin'ny fijaliana miaraka tamin'ny Kristy. Andehantsika hijery ny trangany seho rehefa nomboana teo amin'ny fijaliana Jesosy. Ao amin'ny Lioka 7:20 5:5-7 no ahitantsika ny tantara. Lioka 7:20 5:5-7. Inona moa zany no trangany seho rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Ary ny olona nijanona teo ka nijery. Ary ny lola kosa ambanan-datsaka nanao hoe namonjy ny sasany izy. Aoka hovonjeny koa ny tenany. Raha izy no Kristin'Andriamanitra dia ilay novidiana. Ary miaramila koa ny mioe azy dia nankeo ka nano miazy vinaingitra sady nanao hoe raha ianao no mpanjakan'ny Jiosy vonjeo ny tenanao. Teo masom-bahoaka no namatsehanan'i Jesosy. Ny olona ireo miaramila izay nanatrika teo dia nandatsa an Jesosy. Raha ianao ny Kristin'Andriamanitra vonjeo ny tenanao. Raha ianao ny mpanjakan'ny Jiosy vonjeo ny tenanao. Andehantsika hijery ny teny izay nambaran'ny olon-dratsy anankiray. Nisy olon-dratsy anankiroa zany izay miaraka nomboana tamin'i Jesosy teo amin'ny fijaliana. Ny anankiray teo amin'ny ankavanana, ny anankiray teo amin'ny ankavia. Ao amin'ny Lioka 7:20 5:7 no ahitantsika ny teny izay nataon'ilay teo ankavia, ilay olon-dratsy teo ankavia. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nantona ireo dia ny teny ratsy azy ka nanao hoe tsy anaova ny Kristy, vonjeo ny tenanao sy izahay. Ity olon-dratsy teo ankavia ity zany dia nandatsa an Jesosy. Ary ny teny ratsy an'i Kristy, ny teny ratsy an'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Nangataka tamin'i Jesosy izy mba hamonjy azy, hanala azy teo amin'izany toerana hazo fijaliana izay misy azy izany. Ilay olon-dratsy teo ankavia nandatsa azy tsy anaova ny Kristy, vonjeo ny tenanao sy izahay. Raha mijeritsika ny Baiboly manahoana, namaly azy ve Kristy ary novaliana ve ny fangatany tamin'izay fotoana izay. Nangina Kristy teo anatrehan'izany fangatana izany. Manoana kosa zany ny amin'ilay lehilahy zany olon-dratsy teo ankavanan'i Jesosy tamin'ny fotoana io. Eo amin'ny 5:50 dia zao zany no teny hitantsika fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra namana ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia Jesosy amin'ny voelika izao aza. Ary marina ny anamelona antsika fa ity lehilahy ity kosa tsy mba nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ary hoy izy, Jesosy tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa anio, iaona amiko any am-paradisa ianao. Ilay olon-dratsy teo ankavanan'i Kristy dia niteny taminy hoe tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia inona nambaran'i Kristy? Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa anio, iaona amiko any paradisa ianao. Nisy zavatra niseho ry havana teo amin'ny fijaliana. Ilay olon-dratsy teo ankavanan'i Jesosy dia niaiky ny fahotandry. Nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana tamin'izay fotoana izay. Ary nananatra ny namana izy tamin'izay fotoana izay. Ary nandray ny fivampo avy amin'i Kristy ity olon-dratsy teo ankavanan'i Kristy ity.
nanana fanetretena izy ary olona fa tanteraka mihitsiny zany ankehitriny. Rehefa miova fo marina ny olona anankiray, ny zavatra ratsy ataony de tsy ataony intsony. Ny zavatra tsy mety ataoko ankehitriny de tsy ataoko intsony. Ny fiankofana diso ankehitriny de tsy ankofoko intsony. Ny sakafo zay tsy mahasoa voararan'ny Baiboly de tsy hoaniko intsony. Fitafiana zay fitafiana tsy masina zay tafiko dia tsy tafiko intsony. Zany ry havana dia maneho fa mandray ny fivampo avy amin'Andriamanitra ny olona anankiray. Raha mijeritsika ny tantara dia olona telo no niantona teo amin'ny fijaliana. Jesosy no anankiray. Manahoana ny amin'ireo olon-dratsy anankiroa. Kristy maty ho an'ireo olon-dratsy anankiroa ireo. Ny anankiray tamin'izy roa ihany nefa no vovonjy. Ny teny tamin'ny teo ankavanana izy satria novonjena io. Nandray famonjena, nandray ny hery famonjena ka nanome azy niantoka ny amin'ny fiainana manakizay. Kanefa kosa teo anatrehan'ny fangatana anankiray izay teo ankavia dia nangina Kristy tamin'izay fotoana izay. Tsy misy azo ataony aminy. Ary raha mijeritsika ny tantara, Kristy maty ho azy anankiroa ireo, kanefa ny teny tamin'ny anankiray izy, fa nangina kosa ho an'ny anankiray. Fa inona moa zany no antony nanginan'ny Kristy teo anatrehan'izany fangatana ilay jiolahy zay teo ankavia izay. Raha mianjera zany tsika ny Baiboly de zao. Lay olon-dratsy teo ankavanany dia niaiky ny elony, natsapa fa meloko izy, tsy mahavotsy ny tenany. Fa lay teo ankavia kosa dia tsy nandray izany fahasoavana mahavontsy famonjena avy amin'ny Kristy avy amin'Andriamanitra izany. Ny famonjena ry havana dia mitaky fiaraha-miasa amin'Andriamanitra. Mitaky fiaraha-miasa amintsika Andriamanitra satria tsy afaka mamonjy ny tenako aho. Tsy misy afaka hamonjy ny tenantsika eo anatrehan'izany fahotana zay miseho fiainantsika izany. Ao anatin'ny boky anankiray mitondra lohateny hoe Review and Herald dia misy teny zay milaza sahala amin'izao. Io amin'ny asa famonjena dia mitaky fiaraha-miasa amintsika olombelona Andriamanitra. Andriamanitra mampitambatra fahasoavany eo amin'ny resaka zay ataontsika olombelona. De toy izany ihany. Ny fikasan'ny olombelona vonjena amin'ny alalan'ny herin'ny tenany dia fatsoana ary fotom-pampianarana mampidi-doza. Tsy manohana ny famonjena amin'ny alalan'ny asa Andriamanitra. Zay mieritreritra fa efa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka tsy mitaky ny fankatoavany sitrapony dia ho very izy, tsy hanana fiainana mandrakizay. Eto zany dia ambaran'ny Baiboly fa fotom-pampianarana mampidi-doza fikasana handray ny famonjena amin'ny alalan'ny herin'ny tena. Eo amin'ny Jesosy ihany no andraisantsika amin'izany famonjena izany. Zao no voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy izay nambaran'i Jesosy ary afatra nomena an'ny apôstôly Jaona. Apokalipsy 3:7 manao hoe zay maresy dia avelako hiaraka mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako. Dia tahaka nandreseko kosa sy niarako mipetraka amiraiko eo ambony seza fiandrianana. Ilayntsika ny andray ny fandresena avy amin'Andriamanitra eo amin'ny olana, eo amin'ny fahotana, eo amin'ireo zavatra mangeza fiainantsika amin'izao fotoana izao. Tia miantsika n'izany fandresena izany Andriamanitra ary ilayntsika ny mamaly amin'izany fahasoavan'Andriamanitra mahavonjy izany. Misy toerana anankiroa izay tokony andehanan'ny olona, tsy maintsy andehanan'ny olona. Na ho any fiainana mandrakizay izy, na ho any amin'ny afobe izy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ny fidirana amin'ny afobe ry havana dia amin'ny alalan'ny safidy. Ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra kosa dia amin'ny alalan'ny safidin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Tsy misy olona maniry niditra ho any amin'ny afobe andeha amin'ny fahaverezana. Ny ilayntsika
dia niditra amin'izany fantsakan'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 7:17 dia misy teny manokana izay omen'Andriamanitra antsika manao hoe ary izany ny didiny dia ninoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didy izay nomeny. Ao amin'ny Jaona toko 7:9 dia misy teny anankiray efa fantatsika ny amin'izany teny izany hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, meny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay. Ary mandida antsika Andriamanitra misy teny izay omenantsika mba hino sy handray hino ny teniny ny famonjena ry havana dia mitaky fankatoavana. Ny fepetra momba famonjena dia fankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra. Zao ny teny amin'ny Jaona voalohany toko voalohany 10 manao hoe raha maiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadeo antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra. Raha milaza ny fepetra hatanteraka ny famonjena Andriamanitra dia mila manana mandray ny fanahy masina isika. Ny fekenan'ny fahotana ry havana dia maneho ny fisian'ny fanahy masina ao anatsika. Ary aoka antsika handray mandrakariva izany fanomezana sarobidy ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra izany. Misy teny izay feno ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny Petera faharoa toko 7:17. Zao no voalaza ny apôstôly Petera. Petera faharoa toko 7:17. Andeha hiarahantsika mijery ho vakiana izany ny ten'Andriamanitra izany. Petera faharoa toko 7:17 manao hoe kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoeran'ny fahamarinana. Ny lanitra ry havana, ny fanjakan'Andriamanitra dia ho manao an'izay mankamamy ny fahamarinana. Tsy misy fahotana andry, tsy misy fitiavan-tena andry, tsy misy fankahalana andry, ary tsy misy tsy fanatanterahana sitrapon'Andriamanitra any amin'izany lanitra izay ho man'Andriamanitra ho antsika izany. Zao zany ilaintsika ny maneho pofo, ilaintsika ny mamaly ny fitiavana izay men'Andriamanitra antsika. Ary ilaintsika ny maneho an'izany pofo izany an'izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Asehoy amin'ny fanoloran-tenanao ny fitiavany anao. Kristy maty teo amin'ny fijaliana no ny fitiavany anao. Raha mijeritsika ny tantara ny amin'ireo jiolahy anankiroa ireo, ny amin'ireo olon-dratsy anankiroa ireo, Jesosy maty ho an'ireo olon-dratsy anankiroa ireo. Kanefa dia ny anankiray tamin'izy ireo ihany no vonjena. Satria tsy hoe tsy tia monjy an'ilay anankiray izy, fa io olon-dratsy izay teo ankaviany io mihitsiny no tsy nikatsaka nitady an'izany famonjena izany. Teny tamin'ny anankiray izy nandray ny famonjena io, fanangina kosa tamin'ny anankiray satria no laviny ny famondram-po, ny fahasoavana, ny famonjena izay meny Kristy azy. Ny fanginan'Andriamanitra manahoana? Misy fantaniana izay nataon'ilay jiolahy manao hoe tsy anao va ny Kristy? Dia vonjeny no tenanao ary vonjo ihany koa izahay. Kanefa nangin'Andriamanitra teo anatrehan'izany fangatana izany. Ry havana malala, aoka ho azonao antoka fa manompo Andriamanitra izay tianao mba hiresaka aminao ianao. Aoka ho azontsika antoka fa te-resaka amintsika Andriamanitra ary ilaintsika ny mamaly an'izany antsin'Andriamanitra izany. Aoka mamaly azy ianao. Andriamanitra ny tiany tsiraray avy, manana faniriana hamonjy ny olona rehetra izy. Ary tsy maintsy mamaly an'Andriamanitra tsika ry havana, omeo valikena Andriamanitra amin'izany fitiavany antsika izany. Ny valiteny izay
tokony ataoko, tokony omentsika azy de zao ny fanoratsika, ny fanorako ny fiainako ho azy amin'izao fotoana izao. Zao no tenin' Jesosy ao amin'ny bokin'ny Marka toko 12 andininy fa 7. Manandanja ary sarobidy zany tenin'ny Kristy izany. Marka toko 12 andiny fa 7. Zao no fanambaran' Jesosy ao anatin'izany teny izany. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany de zao: mianora Israely, Jehovahandriamanitsika dia Jehova iray ihany. Koa tiavan' Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy isainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ny hoe manoly tenao an'Andriamanitra dia tokony ho feno. Ny fanoratsika ny fiainantsika an'Andriamanitra de tokony ho tanteraka. Atotsika azy ny vatantsika, ny saitsika, ny fihetsem-pontsika, ny fanahintsika, ny momba fiainantsika manontolo. Zany ange no ambarany hoy izy hoe koa tiavan' Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ho an'Andriamanitra na izy rehetra na tsy. Andriamanitra de tsy sala amin'ny statistikan'olombelona, tsy sala amin'ny kajikajin'olombelona, fa na hoe izy rehetra na tsy. Ka ny fangatahana zay tian'Andriamanitra atao amintsika de ny anoratsika, fiainantsika azy manontolo. Aoka hatolotrao an'Andriamanitra manontolo ny fiainanao. Aza velanao ankin'Andriamanitra eo fiainanao. Aoka ho marina atao azy isika. Avelao hitena aminao Andriamanitra. Ome valiteny izy anio. Tsy maintsy mamaly an'Andriamanitra isika. Ome valiteny Andriamanitra. Ny valiteny izay tsara indrindra, izay irentsika ny atolotra azy dia ny fanoratsika, fiainantsika ho azy amin'izao fotoana izao. Ary aza vela ankin'Andriamanitra fa velao hiteny izy. Dia mitaky any koa Andriamanitra noho ny famindrampony sy ny fitiavany ny anoratsika, fiainantsika manontolo ho azy. Andeha hiaraka hivavaka isika. Tompo, sotra noho ny amin'izany teny avy aminao izany. Ary ankehitriny manolotra ho anay ny fitiavanao ianao sy ny famonjena ho anay tsiraray avy. Mba hanaiky izay ny fitiavanao sy ny fahazavanao ka hanolotra ny fiainanay manontolo ho anao ihany koa. Andriamanitra ao, aoka tsy hanginao fiainanay ianao, fa raha mangataka izay, raha maniry fanatrianao izay, raha mikatsaka izay ny famonjena dia omeo anay izany famonjena izany. Dia ampio izany Andriamanitra atsapa fa sarobidy ny teninao ary hanolotra ny fiainanay izay ho anay ho anao amin'izao fotoana izao. Dia aoko feno fanantenana ny fiainanay. Sotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.